fifaliana indray ry namana isany mpiara-mianatra no iaonanay telo mianada amintsika rehetra am'izao sabata izao. Feno hafaliana tokoa satria mahatsapa fa no tantanan'ny tompo no vombiny na rovany na mindrano fo dia afaka mionaka dia miaraba antsika rehetrarehetra ny mitoerana maro samihafa ahafahanao mandre izao fandaharana fiarahantsika mandinika ny lesona sekoly sabata lesona faefatra izao. Arabaina isika rehetrarehetra ary tononona mandrakariva amintsika ny fiadanan'ny tompo. Miaraba anareo mianada ihany koa. Nde isika hiaraka hivavaka milohany hidirantsika ao anatin'izany fiaraha-mianatra ny lesona sekoly sabata izany. Hivavaka isika ary. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny fitiavanao anay, noho ny fitantanana mahagaga izay asehonao amin'ny tsirairay avy. Ka noho ny fahasoavanao no mbola matoy izao anay ary ny famindramponao no tsy lany ritra ny tsirairay avy. Ankehitriny ary raha andinika ny teninao izahay, dia mangataka famelan-keloka, mangataka fanadiovana, ary irinay kosa ny fanena masina mba harotsaka am-ponay tsirairay avy. Ka tonga anay ahay andray tsara ny teninao ary ny teninao hitondra soa fitahiana ary hanaova ny fanandramana miaraka aminao. Dia izay fantatra famasoa dia apetraka ampelantananao, mitahiny mpiara-mianatra rehetra. Tonononay ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Firaisan-tsaina ao anatin'ny fanendrentena no resantsika indray eo amin'ny bokin'ny Filipianina sy ny Kolosiana ilay Kristy mampifandray ny lanitra sy ny tany. Ny andininy natao tadina moa dia ao amin'ny Filipianina toko 4 ka ny andininy 2 azoko antoka fa efa ao ambavanao izy. Manao hoe dia tanterao ny fifaliako mba hiraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra. Misy fitenenana malagasy zay izy mianadahy manao hoe ny firaisan-kina no hery. Mahafinaritra zany. Kanefa ny fahafantarana ny fahamarina zany tsy midika hoe fanapiatra ianao, fa mila ezaka zany izy io. Ny bokin'ny Filipianina toko 4 no resantsika amin'ity androany ity, manomboka amin'ny andininy 1 ka hatramin'ny andininy 10 izay anatra famporisihana nataon'ny Paoly ho an'ireo Filipianina mba hitondra tena tsara sy hanitry tena tahaka an'izay nataon'ny Kristy. Manomboka ny andininy 1 ka hatramin'ny 10 zany, ho zaraintsika telo izy io. Ny voalohany atan'izay dia ny hitahitan'ny Paoly, ny fanirian'ny Paoly. Sy ny hoe ny antony nahatonga ny fisaratsarana toy ny ivon'ny fiangonana tany Filipi. Zay ny voalohany. Dia ny faharoa resantsika ao ihany koa, ny loharanon'ny firaisana. Inona no tsy ambaratelo ny firaisana izay hitarihan'ny Paoly ao amin'ny fiangonana, ary ny fahatelo manana ny sain'i Kristy. Zay telo zay no iarahantsika mandinika androany. Ny voalohany zany dia ho resantsika ny amin'ny hoe ny hitahitan'ny Paoly amin'ny ity fiangonana ity. Inona ny hitahitan'ny Paoly raha nanorina ny fiangonana izany apôstôly izany? Nisy hetaheta manko tao anatiny tao. Inona mba hetaheta rehefa nijoro ny fiangonana, rehefa nanety filazantsara ireo Filipianina, inona mba hetahetan'ny apôstôly Paoly? Faly miaraban'ny mpiara-mianatra lesona rehetra. Ho valiko avy hatrany moa izay fanontanian'izay izay ao amin'ny lesontsika ihany le izy. Misy hetaheta Paoly zany anankenina voalaza atao amin'ny taridalana ato sy voalaza ao amin'ny baiboly rahateo. Ny voalohany dia fanirian'ny Paoly zany raha ho ampirisihana amin'ny alàna ohatra naseho an'i Kristy ny mpino. Izany hoe eo amin'ny fiainana naseho an'i Kristy zany dia misy azo ampirisihana tsara ny mpino ao. Ny faharoa dia fampiononana avy amin'ny fitiavana. Izao voalaza ao amin'ny Jaona toko 5:12 hoe mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. Rehefa mifankatia zany dia mahay mifampionona amin'ny fitiavana. Fanirian'ny Paoly koa izay. Ny fahatelo dia hoe firaisana amin'ny fanahy. Ny fanatrehan'ny fanahy masina zany no miteraka fifandraisana eo amin'ny kristianina, tahaka izay nisy teo amin'ny fiangonana voalohany moa zany. Hitantsika any amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 any izany. Dia ny fahaefatra dia ny hoe famindrapo. Tian'ny Paoly koa zany hanana famindrapo ny mpino. Misy fanoharana moa momba izay famindrapo izay ao amin'ilay tantaran'ny Samaritana tsara fanahy. Zanak'Adala koa ohatra. Zanak'Adala koa misy an'izay famindrapo lehibe an'Andriamanitra izay tokony
iantso antsika koa hanana famindrapo. Ny fadimy dia ny hoe ny fiantrana. Io toetra io koa dia hita teo amin'i Jesosy mandrakariva izy io fony izy teto tany, izay tokony ho hita eo amin'ny fiainantsika koa mpanaraty azy. Ny fahaenina farany dia hoe ilay tsy enjerintsika mba hiraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra. Tena mahafinaritra io sary farany io satria raha io no tena tanteraka amintsika dia tena mahafinaritra be ny eo amin'ny fiainam-piangonantsika. Fa saingy ny zavatra nitranga vao mijery nefa isika eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra sy ny fahatehatra amin'ny fahaefatra dia toa diso fanantenana ny apôstôly Paoly. Satria na tsika nahita Paoly ty fiangonana izay noahorona, izay nolalainy, nametrahany fony ity dia toa ny zarazara, nisy fisaratsarahana tao anatin'izany fiangonana izany. Ohatrany hoe nisy olana izany tao amin'ny fiangonana kanefa ny etaetany Paoly, ozy Paoly hoe tanterao reny fifaliako hoe. Mba fifaliako raha toa ka miray saina ianareo, raha misy fifamindrapo aminareo, misy fiantrano aminareo, fa inona ny tena antony nahatonga, fa inona ny tena rangory fototry ny hafa izany raha jereny. Fa le miaraba anareo mianadahy, tratry ny taona, miaraba ihany koa ny mpiara-mianatra ny lesona sekoly sabata ihany koa ny fandriana dia ty taona ity mba ho taom-baovao, hitondra fijery vaovao atsika ary hitondra aingana vaovao indray eo amin'ny fiarahana miaraka amin'Andriamanitra. Ny tsara be le fanontaniana ty hoe tsara le lesona fa saingy nisy inona foana le izy? Nisy olana. Olana. Inona le olana? Dia hojerentsika kely le olana satria mety azo ny fiangonana sy mety azo atsika amin'izao ny faran'izao ihany koa izy ity. Zao ny voalazan'ny Jakoba toko 7:9-10. Fa izay misy fialonana sy fifampiandaniana dia misy fikorontanana mba an'izay asa rehetra. Tao anatin'io zany dia nisy inona izy? Nisy an'izay ve zany tao amin'ny fiangonana tany Filipi? Nisy an'izay zany, zay zany natonga amin'ny Paoly hoe na metsaka le an'io dia reto ny tokony ana kanefa n'inona izy? Tafiditra tao le toe-tsain'ny Losifera izay anisan'ny olana lehibe indrindra eo amin'ny fifandraisana. Ary ny tena zava-doza dia izao tsy vitany hoe raha vao misy zany ny fifampantianiana, misy ny fialonana dia teraka ho azy n'inona? Ny avinavina sy ny fifandirana. Ary ny tena zava-doza tafiditra ny fikorontanana sy ny asa ratsy rehetra. Te ametraka fanontaniana kely hoe mba tsara ho fantatry ny mpiara-mianatra ihany. Ny Paoly manko milaza eo amin'ny andininy 7 amin'ny Filipiana toko 2 manao hoe tsy manao na inona na inona amin'ny fifampiandaniana na mandrano tena foana. Inona reny tena mba azo anazavana hoe fifampiandaniana na mandrano tena foana ity? Sao dia mbola mahazo azy ny zavatra izany. Ny eo amin'ny lesitsika moa zany ao amin'ny baiboly dika teny ombonana eto Madagasikara, ny ao zany hitako mazava ny filazany azy ozy izy hoe filandera foana. Filandera? Filandera foana zany hoe manandra tena zany le fifampiandaniana. Fiheveran-tena ho zavatra ty Zay zany le fiheveran-tena ho zavatra. Hoe zany tena dadany, zany tena mamany. Re mpiara-mianatra namana isany olana eo amin'ny fiangonana tany amin'ny andron'ny Paoly zany zavatra zany, kanefa mbola olana hatrehako, hatrehintsika. Mbola misy tokoa ve eo anivon'ny fiangonana mihevitra ny tenany ho zavatra? Mbola misy ve eo amin'ny fiangonana mbola misy mihevitra ny tenany ho ambony indrindra eo amin'ny fiangonana? Ary kanefa lazain'i Jakoba ito zany fa amin'izay misy fifampiandaniana dia misy fikorontanana, misy asa ratsy rehetra. Mahafinaritra nefa dia izao, na dia eo aza ny toe-javatra izany hiditra amin'ny fizarana faharosady isika. Nanome vahaolany Paoly. Misy loharano kay azonao tovozina. Misy loharano azontsika trandrahana ao anatin'izy. Zavatra misy mantsy tamin'ny andron'ny Paoly na tamin'ny andron'i Jesosy dia nanana foronana ifantoka amin'ny fiseho ivelany mpitondra fivavahana. Ary mandraka ankehitriny dia tahaka izany koa be dehibe ny mpitondra fivavahana amin'ny endrika ivelany. Izany hoe tsy Jesosy intsony ny fantohan'ny sain'ny olona fa le mpitondra fivavahana. Fantatsika tsara fa ao anatin'ny taratara lesitsika ato dia nisy tovolahy anankiray mpanapaka niresaka tamin'i Jesosy. Ty tovolahy ty fantatra ny etaetany mba tia hanana fiainana mandrakizay izy. Jesosy tandremo mididy dia olona tovolahy
efa hatra ny fonombola kely dia efa antandremako zany kanefa tamin'ny fotoana io dia nyzatoetrany amin'ny fifikirany zavatry ny tany Jesosy dia inona nataony Jesosy amidio dia mba homeo ny malahelo dia inona ny zavatra nitranga niala tsy moramora izy ry izy mianadahy inona re mba vahaolana omentsika omenareo amin'ny mpiara-mianatra sy ny Jesosy sabata inona ny loharano azontsika tovozina mba ialana ny fisaratsarahana eo anivon'ny fiangonana. Mahafinaritra be le fanontaniana omeny lesona antsika moa zany izy io voalaza ao amin'ny Matio 2:20 ny 9:20 Matio 2:20 zao voalaza tamin'ny anaran'i Jesosy eto ny zokako ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavona ampo aho dia hita fitsarana ho an'ny fanahana ranareo. Ny lesona voalohany tian'Andriamanitra omena antsika izany dia mianatra eo am-potitra izy eo am-potitry ny azo fijaliana isan'andro mianatra eo amin'ny Kristy isan'andro. Dia inona le vahaolana inona le loharano izay nampitainy Paoly ary rehefa mianatra eo isika dia lasa manina ozy malemy inona malemy fanahy zany hoe lasa feno inona fanetrentena manao ny namany ho ambony mihoatra noho ny tena. ahoana zay zavatra izay ahoana toe-javatra io ahoana inona ny tiany Paoly resahana aton'izay zavatra izay satria izy milaza eto amin'ny 9:4 izy hoe fa amin'ny fanetrentena dia aoka samy anao ny namany mihoatra noho ny zavatra rehetra fa samy aza mihevitra ny azy ihany fa samy any namany ihany koa. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe fa ngamotsika ambany noho ny hafa ngamotsika mitovy amin'ny daholo. Dia eto indrindra izany Paoly mampianatra ny atao hoe fanetrentena. Rehefa miaraka amin'ny namana izany isika miaraka amin'ny mpiara-belona dia tsy maintsy mba manetry tena. Ilay manetry tena izany dia hazavainy teo moa izany hoe aza samy mihevitra ny azy ihany fa samy ny an'ny namany koa. Mila mahay miaino isika, mahay mifampiaino izany isika rehefa miresaka fotsiny ohatra. Ohatrany ahoana ilay mahay mifampiaino? Mba ilay mahay mifampiaino izany rehefa miresaka izao ohatra isika sy ianao dia mba tena misy vidiny amiko ny zavatra resahanao, mba tadidiko ilay izy, mba mahita vahaolana amenanao raha ohatra ianao mitantara olana amiko na mahita hevitra omenanao raha ohatra misy fanontaniana manitikitika anao. Izay izany ilay miaino fa tsy hoe mihaino fotsiny nefa ny kay tsy nisy nihainonao tsy nisy niraisinao am-po ny zavatra anteny aleona. Iny izany ohatrany hoe mba azonao koa mamonjy raha misy famonjena ilaina tao amin'ilay olona. Dia izany moa ohatra nomen'i Jesosy avokoa izany ampianarin'i Paoly izany resaka fifampiainoana, resaka fifampitsinjovana, fifanampiana. Ary tsy moramora nefa izay tsy moramora izany hoe miezaka niritiana satria indraindray rehefa maniritiana dia lazain'ny olona fa io fa resy ianao. Tsy moramora ihany koa nefa izany hoe manao ny namana mihoatra noho ny tena. Ahoana reny mba ahafahantsika mahatratra an'izany? Inona ny tombo hevitry Paoly zao manko misy filazan'ny Paoly ahoana ny fahitana roan'izany dia hoe koa raha amin'ny 9:1 koa raha misy fampirisia ianao amin'ny Kristy, raha misy fampiononana avy amin'ny fitiavana ary raha misy firaisana amin'ny fanahy. Inona ny tiana lazaina amin'ilay hoe firaisana amin'ny fanahy? Inona ny tiana azontsika lazaina anatin'izay zavatra izay raha nitaridarantsika ny resahana? Andaony hovakitsika ny ao amin'ny Filipianina Filipianina 2:5 izao ny voalaza izao fohy ilay izy sady tsotra. Aoka ho aminareo izao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Hatreo zavatra ilaintsika izany eto araka ny maha tsy mora azy tena ilaintsika manana ny sain'i Kristy Jesosy. Izay izany no tena tsy ambaratelon'ilay izy. Ahoana nefa no ananantsika an'izay sain'i Kristy izay? Mila manana firaisan'ny fanahytsika. Satria raha toka amin'ny hevitro fotsiny izany izy dia ny hafa moa tsy haiko tsy tadidiko ilay teny hoe ny fanifonao tsy mamitaka mihoatra noho zavatra rehetra dia mila manana firaisan'ny fanahytsika. Ary izay no mahafinaritra ilay teny hoe mila manana ny sain'i Kristy. Nisy mpamorokira anankiray nanao tononkira zao no lazainy hoe ampangino ny zaho, ampangino mba hienoko ny feonao, fa manelingelina ny idiranao ato am-poko. Dia hoy ny hetaheta ilay mpanoratra, o ampangino tanteraka tompo. Ilay hoe ampangino tanteraka tompo
de mangataka ninona izy zany mangataka ny fanahy masina mba hatanteraka izay fanetrenitena izay idirantsika betrany satria fa somary sokafo anao ny fizarana fahatelo lesontsika ty amin'ny ty androany ity ny amin'le hoe le Filipianina toko faharoa ka ny andininy fahadimy ahoana tsara moa le njatra ndraisanao azy teo ihany zao le voalaza tao hoe aoka ho ao aminareo zao sainy zao zay tao amin'ny Kristy Jesosy koa mila manana ny sainy Kristy sika fa inona leo manana sainy Kristy tsika manko mahalala eto amin'izao tontolo izao misy antsika amin'izao fotoana izao dia tena mitombo hatraiza maneran-tany aza ny orinasa mikaroka ny fomba mba ampitambarana ny faiza manao ny solosaina sy ny ati-dotsika olombelona miara-mahay tsika fa be dia be zany zao ny orinasa izay efa ao anatin'ny trano anankiray zara fa misy olona sisa fa inona ny mamelo azy ny solosaina marina fa mahavita zavatra tokoa ny solosaina ary antenain'ny siansa mba ampivoatra zavatra be dia be zao nefa ny azy adiny mpiara-mianatra namana ity saintsika ity dia mihoatra lavitra noho ny solosaina ambony lavitra noho ny solosaina ny tanjana izay namoronan'Andriamanitra azy aza adino ihany koa fa ny fiatrehana tsy tapaka ny masontsika anatrehan'ny solosaina io na amin'ny hainy vakijery moa ny ilazana azy mba mahafinaritra ahy ny fomba fanehoana azy iny dia misy fiatraikany amin'ny saintsika io zavatra io dia ahoana ary le hoe manana ny sainy Kristy ahoana ny atatrarana zavatra zany mahafinaritra be eto zany tsika dia hiditra ao anatin'le ahoana zay le hoe manana ny sainy Kristy dia lazainy leso eto amin'ny alakamisy moa zany le izy hoe ao amin'ny Filipianina toko fa 2:fahenina izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra azy dia tsy nataony ho zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra na dia nanana ny endrik'Andriamanitra ary Jesosy dia ny zava-dehibe taminy ny hamonjy an'izy ny hamonjy antsika ary ho tonga inona izy ho tonga olombelona mihitsy mba hahafahany manafitra antsika faharoa zany zay dia nofohanana faharoa nofohanana inona ozy dia nofohanana ny tenany tamin'nakany endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho manam-pitoviana tamin'ny olona mahatalanjona tokoa zany tsy moro zany hoe tena ny momba anao mihitsy mahita izy nofohanana fa sorony Jesosy mihitsy ny zoma ho mahandriamanitra azy fa niditra ao amin'ny toerana izay misy azy ary tsy vitan'izay fa mbola nanina ihany koa nanetry sy teny ary farany dia zao hoe nanaiky hatramin'ny fahafatesana reo toetra efatra reo zany reo le hoe sainy Kristy zay tokony iny izy hoa soanao ary ho anina ihany koa ho an'ny fiangonana amin'izao farany zao inona ny azonao lazaina amin'izany fanambarana miezinezina be zany raha ohatra zany zao amin'ny maha olombelona antsika dia tena tsy mampino mihitsy zay zavatra nataon'i Jesosy zay satria ahoana moa zany no mahatonga ny hoe Andriamanitra izay nanana ny lapan'ny lanitra dia nafoiny ny lanitra dia avy eo izy nefa ny teraka lasa zazakely tao ankibon'i Maria tonga teto tany izay le hoe zava-miafina tena tsy haintsika hazavaina moa izay zavatra izay kanefa inona no tanjon'izay zava-miafina izay famonjena antsika satria izay moa no nahatongavan'i Jesosy teto tany le fanekeny hatramin'ny fahafatesana hamonjy antsika izay zany le zava-miafina le ho famonjena antsika zany ny zava-miafina dia tsisy mahatakatra an'izany moa isika fa ny fanamasina zany no manampy antsika ary io loha-hevitra momba amin'ny fitiavan'i Jesosy izay nanavotana antsika teo amin'ny hazo fijaliana io sy ny nandaozan'ny zavatra rehetra io dia zava-miafina mbola ianarantsika mandritra mandrakizay izy io mandra-pahatonga antsika any an-danitra tsika mbola fantatra misimisy kokoa momba an'io indray aza fa zao kosa nefa naizana zany azy hoe raha hianatra mombany amin'ny momba an'Andriamanitra sika ny fitiavany tsy ho vitantsika hatramin'ny farany fa zao kosa nefa arakaraky ny andinianao ianaranao azy kosa nefa dia mitombo ny fahatakarako mitombo ny fahalianako ny momba an'Andriamanitra ary tsapako ny fitiavan'Andriamanitra ary zay ny mahatonga ny apôstôly Paoly manasa antsika mba hanokatra amin'ny Romanina toko fa 12 misy teny mahazatra antsika loatra ao izay nitarihan'i Paoly ihany koa hoy ny voalazany hoe koa amin'izany mangataka aminareo araha
noho ny famindram-pon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo fanatravelona masina sitrak'Andriamanitra dia fanimpom-panahy mety ataonareo izany, ary aza manaraka amin'ny fanao zao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina. Raha tiantsika zany mpiara-mianatra namana isany ny hanana ny sain'i Kristy, tsy maintsy maninona isika mangataka n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina mba hanova ny saintsika. Ahoana ny fanatatrarana ny fiovan'ny saintsika? Dia hoy Paoly, aza manaraka ny fanaony zao tontolo zao. Aiza ny misy antsika eto amin'izao tontolo izao? Kanefa tsy tokony hanaraka. Aza manaraka ny fanaony zao tontolo izao. Mba misy matadidy le tantaran'ny Mohamed Ali ve ianareo? Ahoana tantaran'ny Mohamed Ali? Mohamed Ali dia voalaza fa tamin'ny taona 727 tamin'ny volana aogositra dia namoaka rakim-peo izy. Izy moa dia mpanao fanatanjahantena atotondry le avo lenta. Dia namoaka rakim-peo izy manao hoe zany mahery indrindra. Raha jerena tokoa no ny tantara, tena manana maizy azy Mohamed Ali. Kanefa na izany na tsy izany dia tariny lesona izy hoe saingy tsy ohatra azo arahina izy ho an'izay maniry hanana ny sain'i Kristy. Ho an'ny rehetra zany izay mba te hanana ny sain'i Kristy io dia tsy maintsy manitro tena, manavao ny saina, tsy manaraka ny fanao zao tontolo izao. Te hiverina kely ary izy mianadahy ny amin'ilay zava-miafina. Mandinika izy tokoa dia tena zava-miafina. Tena zava-miafina ho antsika tokoa ny nahatongavan'ny Kristy olona. Voalaza mantsy fa Jesosy dia niditra tao an-kibon'ny Maria tamin'ny alalan'ny fanahy masina. Rehefa teraka indray izy dia nisy fitoviana amin'Andriamanitra, kanefa dia nitafinofo, nalay-pana tamin'ny zavatra rehetra, kanefa tsy mba nanota. Ahoana re? Inona mba fampahirezana ao ambadika izany toe-javatra izany ho an'ireto mpiara-mianatra ny lesona sekoly sabata izany amintsika? Ie. Mahafinaritra aloha izany mahafantatra ny fiainan'i Jesosy izay tena hoe fitiavana faratapony ho antsika olombelona, ary izay rehetra mianatra ao amin'ny sekolin'ny Kristy izany hoe mandinika ny fiainan'ny Kristy, ny naterahany, nahafatesany, nitsanganany tamin'ny maty, izay mianatra ao amin'izany sekolin'ny Kristy izany dia tsy mba hanana toetra hoe miavonavina na manandra-tena izany rehefa tena matsapa an'io fitiavan'ny Kristy io. Ka andraso ange ovaka itsika ny eo amin'ny Filipianina 2:7-10. Izao ny voalaza hoe koa izany no nanandratan'Andriamanitra azy indrindra, i Jesosy izany no resahana io, sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andolehan'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny etỳ an-tany, na ny any ambanin'ny tany. Izany hoe ilay fanetretenan'i Jesosy aloha izany dia tena nisy valiny lehibe, nasandratr'Andriamanitra izy, ary toy izany koa isika rehefa manetri-tena. Maninona moa Jesosy no hoe ny amin'ny anaran'i Jesosy no andolehan'ny lohalika rehetra, lohalika rehetra. Iteto aloha izany ilay firaisana, ilay firaisan'ny olona rehetra mandalo. Firaisan'ny saina dia lasa tonga fandolena miaraka. Satria ireo olona ireo dia samy nianatra teo amin'ny sekolin'ny Kristy, nahita an'ilay fanetretenan'ny Kristy sy ny fitiavan'ny Kristy ireo olona ireo dia nandohalika, satria izay ilay famonjena natao antsika izany mampiray antsika ao amin'ny famonjena izany ny anaran'i Jesosy. Izay ilay hoe na dia zava-miafina aza, na dia zava-miafina aza ny amin'ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra, ry mpiara-mianatra namana isany, aoka ho faly isika fa ny nahatongavan'i Jesosy nofo ka ny nahafatesany toy ny azy fijaliana tsy ho an'i Jesosy fa ho antsika. Ho antsika tsirairay avy. Na dia zava-miafina aza zany rehetrarehetra izany amintsika olombelona ary tsy ho takantsika noviana ny fomba an'Andriamanitra, dia zava-misy mampahery sy mampitraka antsika kosa ry mpiara-mianatra namana isany hitondra famonjena ho ahy izany, ary mitarika ho amin'ny firaisan-tsaina izany. Iny tompoko, raha te hiteny ianao? Ny amarana kosa angamba satria mihazakazaka ilay fotoana dia leo amin'ny Filipianina 2:10. Anaran'i Jesosy sy aneken'ny olona rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra.
tsy misy afa-tsy Jesosy. Izao ny lalana sinao izy famarinana ary fiainana. Raha tianao ny andovan'ny fiainana, andao hianatra pototry ny hazo fijalian'i Kristy mba hahatonga anao anana fijery tahaka ny Kristy, anana fisainana tahaka ny Kristy, ary anao ny hafa mihoatra noho ny tena. Tapitra ny hevitaonantsika kanefa na izany aza dia tiako raha mba hanana teny famarana ihany koa ny namantsika atao akaikikato manoloana izay hoe firaisan-tsaina ao anaty fanindrin-tena izay. Inona no azo ampahirezana ny mpiara-mianatra rehetra, inona azo lazaina ao anatin'izany lahateny ngeza mahafinaritra izay nambaran'ny apôstôly Paoly tao anatin'ny etaeta famporisihana ny fiangonana, hanana firaisan-tsaina ifandray ao anatin'ny fanindrin-tena tanteraka. Misy lahatsoratra izay voalaza atao amin'ity lesontsika ity ao amin'ny Testimonies for the Church moa ilay izy. Fitianiko fohy fotsiny ilay izy hoe isika angambany efa samy nahatsapa an'izany fitiavana ray aman-dreny izany avokoa. Mety hoe efa maty koa ny ray aman-drenitsika kanefa tsika manana tsapa foana misy ray aman-dreny hafa eo miay antsika. Ka reny ray aman-dreny ireny dia tena maneho fitiavana fikarakarana antsika mihitsiny amin'ny mazanaka antsika. Nefany voalaza atao amin'ilay lahatsoratra ato ary hita ao amin'ny baiboly rahateo fa na ny fitiavana lehibe azon'ireny ray aman-drenitsika ireny aseho amintsika aza dia tsinotsinona ihany ireny manoloana ny fitiavan'Andriamanitra antsika izay tena namoizan'ny ainy mihitsiny hanavotana antsika ary tena faratapony ny fitiavan'Andriamanitra antsika izany izay. Dia ny ampaharezako antsika dia izay hoe sainosaino lalina io fitiavan'Andriamanitra antsika io. Rehefa mandinika ny nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana isika sy ny manodidina ny faraparan'ny fiainan'i Jesosy dia ho fantatsika izany alalany ny fitiavana izany. Mety hoe mahita kely tsika fa mbola mihafantatsika moa izany araka ny tenin'ny namako teo hoe mitombo io fahalalana io dia ho voaroaka ao anatintsika avokoa ny toetra ratsy rehetra, ny avonavona, ny fifampiandaniana sy izay rehetra mety ho ratsy mety havery antsika rehefa mandinika an'io fitiavan'i Kristy io isika. Isaorantsika Andriamanitra ary mpiara-mianatra namana rehetra. Ny andinina atao tadidiana dia tahaka ny hoe Filipianina 4:2 dia tanterao ny fifaliako mba hiraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra. Raha izany ireny tanteraka ao an-tokantrano, raha izany ireny tanteraka ao am-piangonana, raha izany ireny tanteraka eto amin'ity nosondrazantsika ity, tanteraka ny fifaliana ireo ray aman-dreny, tanterao ny fifaliako. Mahafinaritra izany, iray saina, marina fa samy zarazarainy ny hevitra samy tsy mitovy anie, kanefa misy firaisan-tsaina, misy fitiavana, misy firaisam-po, fiaraha-miezaka. Dia izao no amaranako azy amin'ny pejy 230 ny taritalantsika ery ambany ery, hoy izy hoe mety hahatonga antsika ary tokony hahatonga antsika haniry tena sy levitra ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fifantohana amin'izay nataon'i Jesosy ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Mba hatanteraka ilay tenin'ny Paoly izany ao amin'ny Filipianina 4:2 tanterao ny fifaliako mba hiraisana saina, mba hatanteraka izany firaisan-tsaina ao anatin'ny faneretena izany isan'andro sady hamporisihana hifantoka amin'izay nataon'i Jesosy ho antsika aiza teo amin'ny hazo fijaliana. Mba dinio ery mpiara-mianatra namana isiny ireo taona faraparany ny an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana fa nijaly na fony ainy Jesosy noho ny amiko noho ny aminao. Andriamanitra anie hitahiny antsika rehetra ho tsapanao tamin'ny alalan'izany lesona izany ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy ka hahatonga antsika rehetrarehetra iray saina, iray fitiavana, iray fo, iray hevitra mba hampandroso ny finoana sy ny filazantsara. Ombanao Andriamanitra, misaotra anareo menan-day ihany koa tamin'ny fiarahan-teto androany raha sitrapon'Andriamanitra dia miaona an'isika amin'ny manaraka. Misaotra antsika rehetrarehetra ny tompony fomba ny tsirairay avy. Andeha ary hiaraka hivavaka isika mangataka ny namako ato mba hitondra antsika ao amin'izany vavaka izany. Hivavaka isika amin'ny fifaliana indray Ray Malalo no anandratana avy ny anaranao
ny amin'ny fotoana rehetra izay ahafahanay ny ara-nianatra ny teninao teto. Aoka izany lesona izany mba hitoetra ty am-ponay ka anananay ny sainao, ny fijerinao, ny famindranao hitoetra mandrakariva ao am-ponay ka ho lavitra ny tsirairay avy ireo fifampandaniana, ny avinavo fa nitoetranao kosa no anjaka mandrakariva eo aminay tsirairay avy. Dia tehirizo izany lesona izany mba ho zava-misy eo amin'ny fiainanay ka ahafahanay haneho izany amin'ny ao an-tokantrano, amin'ny mpiaramonina ary amin'ny mpiray firenena aminay. Sotra raha io, toy ny amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka. Amen. Amen. Amen.